faly manolotra raba ary raisinao tombontsoa sy fifaliana ny miaraka aminao indray amin'ny alalan'izao fandarana izao dia ilay nomena ny loha hevitra hoe rava Babilôna mialary oloko. Miaraba ny namana teknisianina rehetra, miaraba ny mpanaraka ny fandarana izay manao ampo mihitsy an'izao fandarana izao ary manaraka akaiky ireo fizotrany tantaran'ity Babilôna ity hatrany amin'ny fiandohany fizarana fahadimy isika androany. Mbola miaraka hatrany amin'ny pasteur André Paratina Fanera arabantsika tongasoa ny tantan'ny fandarana. Miarabanao namana Dino ary manona ny fiadanan-tompo aminao ihany koa. Raha manao jeritodika kely ny fiaonana farany sika dia ny fampianarana mikasika ny sary olona izay hitany Nebokadnezara tamin'ny nofy no hazavain'i Daniel dia mirazotra amin'ilay fahitana nomenan'i Daniel mikasika na biby anaky efatra tao amin'ny Daniel toko fahafito. Ary mahafinaritra fa mifanindran-dalana kay ara-tantara ireo fahitana anankiroa izay nomenany Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna sy Daniel mpaminany ireo. Ary ny fanazavana farany izay nentin'ny pasteur teto dia ny fifanindran-dalana ihany koa an'ilay ratsa-tongotra 10 vy miaro tanimanga sy ilay ary amin'ny Daniel toko fahafito izay mifanindran-dalana amin'izay misy fanazavana mikasika na biby ihany koa izay rehefa jerena ny tantara dia zavatra anankiray ihany no ambarany saingy amin'ny endrika sy fahitana samihafa. Zay ny feonantsika farany. Inona indray ary no toy ny fandarana androany pasteur? Enary toizantsika ny fandiniana an'ilay loha hevitra sady efa mamintina ihany koa tsika no hijery amin'izay zany namana Dino hoe inona no fiatraikan'ny ity loha hevitra ity amin'ny zava-misy ankehitriny. Satria izay ny tena zava-dehibe fa tsy hoe fandinihana fotsiny zany le ataontsika eto fa hoe inona no ifandraisan'izany amin'ny zavatra misy ankehitriny ary inona no fiatraikan'izay amin'ny olona ihany koa satria azadino fa miresaka olona amin'le apokalipsy hoe miala rioloko azadino olona zany no resahanao hoe miala ao Babilôna rioloko fa rava Babilôna dia mila fatatsika tsara zany amin'ny alalan'ity fandinihana ty loha hevitra ty ny makasika an'izay zay mahatonga antsika namantatra hoe aiza ho aiza no misy atsika amin'izao fotoana izao amin'ilay fahitana ao amin'ny Daniel toko faharoa ny sary olona sy le fahitana amin'ny Daniel toko fahafito ilay biby anankefatra. Aiza ho aiza amin'ireo misy atsika amin'izao fotoana izao. Zay le tiatsika atongavana ao anatin'le izy. Ary mety misy ihany koa angamba mety mieritreritra hoe tena ilaina ve ny fandinihana an'izany faminaniana zany na zany loha hevitra zany zavatra misy ankehitriny efa raha mahita fa fampitehana korotana loza raha tsika mahita zany zao ny loza miseho any amin'ny fahatra maro eto amin'izao tontolo izao mitondra-drano manapotika ny afo any Israely sy sisa dia ohatran'ny alaim-panahy zany tsika mieritreritra hoe tena ilaina ve ny fandinihana n'io faminaniana io. Dia misy an'ity tenyity namana Dino efa nivakitsika le izy fa ndao aviantsika tsara. Eo amin'ny Daniel toko faharoa milaza azy ny 14 amin'ny 5 azafady. Daniel toko faharoa 5 zao ny vaky ny teny Daniel toko faharoa 5 fa toy ilay nahitanao ny vato ny endahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy ny endahan-tanana sy ny nanorotorono ny vy sy ny varahina sy ny tanimanga sy ny volafotsy ary ny volamena dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatr' izay. Marina ny nofy ary tsy maintsy ho toy ny heviny. Io ny atony. Ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka zao izy ny amin'ny zavatra ho avy rahatr' izay. Mila fatatsika zany kay ilay nofy momba ny nofy io satria io no milaza ny zavatra ho avy rahatr' izay. Sao tsika variana ny amin'ny hoe zavatra misy ankehitriny fa aika ny baiboly dia efa mampafantatra antsika ny zavatra ho avy rahatr' izay.
ary miaraka am'izay ihany ko zay mamala le fantaniana zay napetraka hoe ilaina ve ny fandiniana anty loha hevitra tya sy sisa de ozy izy marina nofy ary tsy maintsy ho to ny heviny tsy maintsy ho tanteraka zany io faminaniana fahitana io tsy maintsy ho tanteraka de eo indrindra no mahatonga le hoe raha tsy maintsy ho tanteraka zany io fahitana io eo no mahatonga atsika mandinika nyty loha hevitra ity ary efa napetraka zay fantanina zay namana to hoe efa ravara ve le Babilôna satria tsy maintsy ho to ho tanteraka ny hevitra le fahitana hoe rava Babilôna de napetratsika fantanina hoe efa rava ve izy efa afaka atao Babilôna ve zany zao ny olon'Andriamanitra sa ahoana ndao idirantsika ary ilay fizarana fahadimy ary mazava zany zao le hoe le fahitana anankiroa fa tena fandrindran-dalana mirazotra lay fahitana amin'ny Daniela toko faharoa sy Daniela toko fahafito tena tsisy hoe samy hafa mihitsy fa tena mirazotra mihitsy le ratsan-tongotra 10 dia asehon'ilay tandroka 10 am'le biby fahefatra ao am'le Daniela toko fahafito de amin'ny Daniela toko fahafito de hitatsika tam'le fandarana teo aloha fa nisy tandroka anankiray nipotra izay mariana tsara tompoko fa tsy hoe fanjakana tsy haiko hoe fafilo moa zany manaraka an'ilay biby fahefatra na hoe fanjakana manaraka an'le tandroka 10 aorianan'le tandroka 10 le tandroka anankiray mipotra tsy izay ny voalaza amin'ny baiboly fa mazava ny voalaza ny hoe nipotra avy eo am'le anankitelo nisy anankitelo lavo dia naka ny toeran'le anankitelo lay tandroka anankiray fa le tandroka sisany mbola teo hoe fa tsy hoe rava ihany ko na hoe potika ihany ko na hoe tapaka ihany ko na hoe lava ihany ko le tandroka 7 raha sy ny ilazantsika satria folo le tandroka le 7 ambiny mbola nijanona teo fa 3 no lavo dia nipotra naka ny toeran'le anankitelo le tandroka anankiray zany hoe tsy fanjakana vaovao manaraka an'le tandroka 10 le tandroka anankiray fa ao anatin'lay milahatra am'le tandroka 7 le anankiray zay tena zava-dehibe namana dinao ary dika zay mantsy aorianan'le ratsan-tongotra 10 tsisy fanjakana hafa intsony afa-tsy le vato tsy ny andahatana de eo am'izay tsika zany hoe ao am'le Daniela toko fahafito aiza ho aiza raha le vato tsy ny andahatanany aiza no mifandray aminy sady zay mahaliana be koa zany aiza mifandray am'le vato tsy ny andahatanana ao amin'ny Daniela toko fahafito zay manapotika an'lay sary olona ary eo amin'ny Daniela toko fahafito zany resaka biby le izy dia aiza ho aizao ny mampiseho an'le vato tsy ny andahatanana tena mahafinaritra baiboly ravana amilala fa tena misy ary tena voalaza mihitsy ao amin'ny Daniela toko fahafito mahakasika an'le vato tsy ny andahatanana sady zay de andao ny mba vakitsika Daniela toko fahafito ary ny andininy fa 1:10 no andeo vakitsika Daniela toko fahafito ka ny andininy fa 1:10 de zao no vaky ny teny de mbola nijery ihany no ny feon'ny teny meo-papana ny tenen'ilay tandroka eo am'le tandroka zao zatsika ao arao tsara le vaky ten'Andriamanitra eo am'le tandroka zany zao ny zavatra resahana eto zany hoe eo am'le ratsan-tongotra visy tanymanga ao am'le sary olona eny nijery aho ambara-pamon'ny biby ka no le vonona ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy zay natao ina hoe ny biby novonoina ao am'le Daniela toko faharoa potika torotoro lay sary olona fato amin'ny Daniela toko fahafito novonoina natao ina ny biby novonoina ny biby io zany toko no mampiseho an'le vato tsy ny andahatanana de ina lay ataotsika hoe lay fanjakana na le fahefana zay namono an'le biby
na hoe nandevina n'le biby satria voalaza io hoe nolevonina ozy izy nolevonina ny tenany nolevonina ny tenany inona lay fahefana na hoe fahefaniza no nandevina an'le biby ao am'le tanela toko fahafito io fa ny tanela toko faharoa mazava be le izy le vatsiny andahan-tanana dia ny fanjakan'Andriamanitra fa mahafinaritra fa milaza an'izay koa ny tanela toko fahafito de ao amin'ny andiny fa 7 ndao mba vakitsika ary andy fa 7 tanela toko fahafito ka ny andininy fa 7 de zao ny voalaza ary ny fanjakana sy ny fanapahana ary ny fahalebiazan'ny fanjakany ny ambanin'ny lanitra rehetra de omena ny olo-masin'ny avo indrindra ny fanjakany de fanjakana mandrakizay ary ny fanapahana rehetra de anompo sy ano azy mazava be voalaza ten'Andriamanitra ny fanjakana sy ny fanapahana sy ny fahalebiazany ny fanjakana eny ambanin'ny lanitra rehetra zo izy dia omena ny olo-masin'ny avo indrindra ary ny fanjakana dia fanjakana mandrakizay mofetsy zay koa le voalazana tanela toko fahafito hoe ary am'izay ary amin'ny andron'ireo mpanjaka fanjakanareo zy izy tanelona Andriamanitra lanitra dia hanorona fanjakana tsy ho rava mandrakizay le vatsiny andahatana dia avery ny tanela toko fahafito mihitsy izany teny izany tena mahafinaritra ny namana dinoa tena mifandray tena hoe mirazotra mihitsy tovy mihitsy tanela toko faharoa sy tanelona toko fahafito fa zao ty zany no tena ho azavaintsika am'ty fizarana fahadimy ty mandra-pahatonga an'ilay vatsiny andahan-tanana hanapotika an'ilay sary olona eo amin'ny tongotra visy tamin'ny manga mifangaro mandra-pahamono le biby ao zay ka nandevonana ny tenan'le biby zany ny fanjakana zay asehoan'le biby inona ny zavatra miseho mahaliana be satria tsika zany zao am'izao andro iainantsika zao am'izao vanim-potoana iainantsika zao namanadinao dia eo am'le tongotra visy tamin'ny mangana zany zao ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny karaha eo zany zao tsika miandra n'le vatsiny andahan-tanana ine zany zao tsika io satsyzay ary raha am'le tanela toko fahafito indray zany zao dia eo am'le tandroka zany zao no misy atsika de azadiny ny zavatra miseho eo am'le tandroka fa misy an'le tandroka anankiray zay nipotra zay manana maso toy ny mason'olona zy izy ary miteny zavatra miopapana hojery amatsika zay amin'ny fandarantsika manaraka hoe inona ny tiany ten'Andriamanitra olazaina sy ampahafantaranatsika ary eto zany no miditra lay fampidirana natao tena mpiandohana hoe inona no ifandraisan'io faminaniana io amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny dahoary ndao babelo no asiantsika mamaly azy tanela ihany satria voalaza ao amin'ny tanela la izy de arao tsara zany ny voalazan'le ten'Andriamanitra fa tena mazavana ny voalaza aika misy zavatra miseho eo anelanelan'ny lay ratsatongotra visy tamanga sy le vato tsy ny andahan-tanana zay hanapotika misy zavatra miseho eo mandra-pahatonga an'le vato de toy zany ko ao amin'ny tanela toko fahafito mandra-pamono an'le biby dia misy zavatra miseho voalazany ten'Andriamanitra fidaovakiny tanela toko fahafito ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andiny fa 1 de aveo toizatsika ny andiny fa 5 sy ny fa 4 Daniela toko fahafito ny andininy fahavalo hatramin'ny fa 1 nodinihiko ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ary novoana teo anoloana io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mihoampampana izy mbola nijery ihany mandra-pametraka ny seza fiandrianana ary ny fahagola no nipetraka teo ny vitafiny de fotsy toy ny fanala ary ny volondohany toy ny volon'ondro madio ny seza fiandrianana de lelafo ary ny kodiny dia afo mirehitra ho ny afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany ary ivoarivo ny nanompo azy ary alinalina no nitsangana teo anatrehany nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky de mbola nijery ihany no ny feon'ny teny mihoampampana ny tenen'ilay tandroka eny
nijery aho ambara-pahamoniny biby ka nolevonina ny tenany ary natao teo amin'ny afo mirehitra izy. Atreo voalaza tompoko fa mandra-pa ao amin'ilay 9:40 tena milaza mbola nijery ihany aho no ny feon'ny teny miompampana no tenen'le tandroko eny nijery aho mandra-pahamoniny biby mandra-pahamoniny biby. Inona zavatra niseho talohan'le hoe mandra-pahamoniny biby dia voalazo amin'ny 10:10 hony afo nivoaka teo anatreny arivarivo no nanompo azy alinalina no nitsarana teo anatreny nipetraka ampitsara dia novelarina ny boky. Ndao amafisika 15:20 sy ny 4:20. Daniela 7:7 ny 15:20 sy ny 4:20. Ary teny anohitra ny avo indrindra izy. Le tandroka io zany zao eo amin'le tandroka zao tsika inona niseho zany sy ampahoriny olo-masiny avo indrindra ary hitady hanova fotoana sy lalàna ary atolotra eny an-tanana ireo ambara-patapitry ny fetrandro iray sy fetrandro roa ary ny atsasaky ny fetrandro fa hipetraka ny mpitsara ary esorina ny fanapahany ka horavana sy hosimbana hatramin'ny farany izy. Mahafinaritra. 15:20 tena milaza azy inona zavatra iseho mialohan'ny hanimbana azy ozy izy. Zay zany ny asehon'le vato sy ny andahan-tanana zay anapodika eo amin'le tongotra visy tamanga. Mialohan'ny hanesorana ny fanapahany sy ny andravana azy ary hosombana hatramin'ny farany izy. Inona zavatra iseho 15:20 hipetraka ny mpitsara. Hipetraka ny mpitsara. Mazava ry havana malala. Aika zany toe-javatra miseho mandra-pahatonga le vato sy ny andahan-tanana hanapotika an'le sary olona. Ny zavatra iseho mandra-pahamoniny biby mandra-pahosombana hatramin'ny farany an'le biby dia ny zavatra iseho hipetraka ny mpitsara. Dika zay tsotra isy fitsarana. Roviny zany no miseho am'izao ny zany zay le zany zao le fahamarinana zay ho ampitaina aminao hoe aike zany eo anelanelan'lay vato tsy ny andahan-tanana sy le zay anapotika an'le sary olona dia misy fitsarana. Tsarain'Andriamanitra izao tontolo zao. Tsarain'Andriamanitra mipetraka ampitsara de hovelarina ny boky de ao aorianan'izay zay vao tanteraka am'izay le hoe ary horavana ny fanapahany de esorina aminy de horavana izy ary hosombana hatramin'ny farany ao aorianan'lay fitsarana. Ao aorianan'lay fitsarana. Ndao atsika mba amantatra kila ry havana malala ary hoe ahoana tsara moa zany mahakasika an'izany ary aike zany zay zany zavatra misy akehitriny dia fitsarana. Ndao nefa akitsika le Apokalipsy 4:7 ary. Apokalipsy 4:7 ny andininy 7 zao no voalaza. Miresaka am'izay zany izy zany zao ny afatry ny anjely telo azadino fa le mahakasika an'le hoe faravan'i Babilôna dia tafiditra ao anatin'ny afatry ny anjely telo sady zay fa mialohan'le hoe rava Babilôna anjely faharoa no mitondra an'izay milaza an'izay afatra zay dia inona zavatra voalaza alohan'izay misy zavatra miseho. 7 Apokalipsy 4:7 nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Zay mitovy velana amin'le Daniela 7 sady zay fitsarana petraka ampitsara no velarina ny boky de taorena zay de milaza le Daniela 7 fa novonoana ny biby ary no le vonin'izy tenany. De zay ke zany ampifandraisy mifandray amin'le Apokalipsy 4:7 afatra anjely telo mitondra afatra fa ato amin'ity anjely faharoa ty no milaza le hoe rava Babilôna fa mialohan'le hoe faravan'i Babilôna kay
de misy an'le afatra anjely voalohany miakofo aloha zay nanao lanitra tsy ny tany matoro an'Andriamanitra ka hoe voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana mialohan'le hoe rava Babilôna de misy an'le afatra voalohany tonga ny andro fitsarana ry havana malala aza ty efa miditra mihitsy zany zao tsika io hoe inona ny fandraisan'io loha hevitra io am'izao andro enatsika zao rava Babilôna miala rioloko aika zany anisan'ny fomba anankiray hanafan'Andriamanitra ny olona ao Babilôna dia amin'ny alalana fitsarana ary anisan'ny hanatanterahana anko ny fandravana Babilôna de fitsarana tsarainy Babilôna noho ny fahotana sady zay noho ny fahotana nataony dia tsaraina izy ary efa nitsaraina izy de nolevony fa miaraka am'izay any ko ny vahoaka an'Andriamanitra dia tsaraina mandalo fitsarana ka ny fitsarana no fomba anankiray zay anavan'Andriamanitra ny olona mahafinaritra amin'ny alalan'ny fitsarana no hanavan'Andriamanitra ny olony sy anafahany ny olony ao Babilôna ndao tsika makitosy andininy vitsitsy namanatinao makasika an'izay toejavatra izay ndao jerevantsika hoe efa nitanterahana ve tanteran'Andriamanitra ve zany tamin'ny andron'ny reo fanjakana ireo ohatra raisika tamin'ny andron'ny Nebokadnezara zay asehon'le lo volamena zay asehon'lay liona am'le Daniela toko fafito efa mba nitanteran'Andriamanitra ve zany hoe fitsarana izany nao makitoko sy andininy vitsitsika Daniela toko fadimy ny andininy fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo Daniela toko fadimy ny andininy fahavalambin'ny folo hatramin'ny faharoapolo ny aminao ry mpanjaka Andriamanitra avo indrindra efa nanome fanjakana sy fahalehibiazana sy voninahitra lazan'ny Nebokadnezara rainao ary noho ny fahalehibiazana izay nomena azy ny fokom-pirenena sy ny firenena raha ny samihafa fiteny rehetra dia nangovotra sy natahotra teo anatrehany zay tiany vonoina dia ny vonoiny ary zay tiany velomina dia ny velominy ary zay tiany asandratra dia nasandrany ary zay tiany ahetry dia nahetriny fa noho ny avonavona kosa ny fony ary nikikitra tamin'ny Frehariana ny fanahiny dia nahetry ny ala tamin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana izy ary ny voninahiny ny esorina taminy zay jereo tsara fitsarana ianao ry mpanjaka Nebokadnezara io de nasandratra Andriamanitra ny avo indrindra dia nanome fanjakana sy fahalehibiazana sy voninahitra ary laza ho an'ny Nebokadnezara rain'ny Belisazara sisisy fa noho ny ety ny avonavona izy fa noho ny avonavona kosa ny fony inona zavatra niseho nitsarain'Andriamanitra Nebokadnezara na etry niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nolevonina sisisa noroaina sy nesolona tamin'ny voninainy satsay ndao jerevantsika indray nytohiny ary andin'ny faharoambiroapolo sy ny andin'ny fahateloambiroapolo andin'ny faharoambiroapolo Daniela toko fahadimy ohatra zany zao no raisitsika eto hoe mialohan'le fandringanana mialohan'le faravana dia misy fitsarana zay zany no tiatsika ho fatarina eto Daniela toko fahadimy andin'ny faharoambiroapolo ary ianao ry Belisazara zanany de tsy mba nampetro ny fonao na de fantatrao azy zany rehetra zany fa niavonavona tamin'ny tompon'ny lanitra ianao ary ny fanaky ny tranon'Andriamanitra de nentina eto anatrehanao ary ianao sy ny mpanolotsainao sy ny vadinao mba mivaditry ny ranonao ny sotro divay taminy ary ianao nankalaza ny Andriamanitra volafotsy sy volamena sy varahana sy vy sy hazo ary vato zay tsy mahita na mandre na mahalala fa Andriamanitra zay mitana ny ainao sady tompon'ny alehanao rehetra de tsy mba nankalazainao voalaza Belisazara zay ny ohatra eto de ahoana izy ho ten'Andriamanitra ary ianao ry Belisazara zanany zanaky Nebokadnezara zay nandimby a Nebokadnezara de ozy izy tsy mba napietry ny fonao na dia fantatrao azy zany fantatrao aza izany miletra izany le zavatra voalaza teo aloha mahakasika Nebokadnezara ny zavatra nampahafantarin'Andriamanitra Nebokadnezara ny zavatra natao Nebokadnezara
le amin'ny Daniela toko fahatelo le tsy nanaiky ny fahefan'Andriamanitra Nebokadnezara ny avinavina volamena fa de toizany sary ny avinavina ny fony teaka ny toeran'Andriamanitra zay le Babilôna ne teaka ny toeran'Andriamanitra teaka ny fahefan'Andriamanitra tsy manaiky ilefitra ao amban'ny fahefan'Andriamanitra zay le toetsainy Babilôna na de fantatry Belsazara azy zany mbola ny avinavina koa izy di mbola ny avinavina ianko izy fa tamin'ny endrika hafa no nanehoan'ny Belsazara le avinavina de le voalaza teo nampiasa ny fanaka fanomponan'Andriamanitra tao amin'ny tempoly ho amin'ny tenany endrika hafa zany Babilôna zay koa le Babilôna confusion fampifangaroana zavatra ny masina sy ny tsy masina ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fanompo-tsampy dia rehefa nanao an'izay Belsazara nitsarain'Andriamanitra izy haitsika io tantara io Daniela toko fahatelo nitsarain'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ilay soratra teo amin'ny rindrina nitsaraina ianao nolanjaina ianao hita latsa-danja sisy ry havana malala raha fitiana zany de zao mialohan'ny atongavan'le vatsiny an-dahan-tanana mialohan'ny atongavan'le fanjakan'Andriamanitra zay toetra mandrakizay dia mandalo fitsarana zao tontolo zao ary tsy hoe mbola ho avy le fitsarana fa am'izao vampitonainantsika zao no tsarain'Andriamanitra ny olona tonga ny andro fitsarana zay ny apokalipsy toko fa 4 matahoran'Andriamanitra mevonatra izy tonga ny andro fitsarana de miantso miankohaka eo anatrehana zay ny le hoe mialo Babilôna miankofa eo anoloan'ny lanitra sy ny tany faza miankohaka amin'ny zavatra hafa idirantsika zay amin'ny fandarana manaraka hoe ahoana endrika isehoan'izay fa ndao ijery toko sy andinitsika namana dinao zavatra aseho tamin'ny andron'i Jesosy zavatra aseho tamin'ny andron'i Jesosy Jaona toko fahatelo ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 Jaona toko fahatelo ny 9:20 hatramin'ny 7:20 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao zay mino azy de tsy ho elohiny fa zay tsy mino kosa de efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'Andriamanitra izy ary zao no fanamelohany fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa alohan'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria aratsy ny asany mahafinaritra fanamelohany fitsarana ane zany resaka fitsarana voaheloko ianao fa zao ozy izy ny ten'Andriamanitra fa izao ny fanamelohana ozy izy dia tonga teto amin'izao tontolo izao ny mazava Jesosy le mazava fanaleon'olona ny maizina tonga teto amin'izao tontolo izao mazava tamin'ny alalan'i Jesosy fanaleon'olona maizina de ozy izy eo amin'ny andininy ambony eo fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany tsy naniraka an' Jesosy hanameloka an'izao tontolo izao fa mba hamonjena an'izao tontolo izao kanefa rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy le mazava de naleon'ny olona ny maizina de ozy izy leo amin'ny 7:20 izay mino azy mino an' Jesosy dia tsy hoelohina fitsarana izay mino an' Jesosy de tsy hoelohina fa zay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo ry havana malala zany zavatra niseho tany a Babilôna nampahafantarin'Andriamanitra Nebokadnezara ny faminaniana ny zavatra ho avy hatramin'ny farany mazava zay tonga teo amin'izao tontolo izao mazava nampahafantarin'Andriamanitra azy tsara mihitsy hoe zao ny zavatra iseho zao no fahamarinana nomena tombontsoa Nebokadnezara ahalala ny fahamarinana fa inona nataony naleo ny maizina zay io fanamelohana fitsarana nomena tombontsoa ahalala ny fahamarinana
kanefa tsy mino, tsy nanaiky. Tandremo tsara, tsy nanaiky an'le fahamarinana ny Nebokadnezara, toy izany koa Belsazara, sisy. Aika izany le hoe fitsarana, zay ke izany ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ampahafantarin'Andriamanitra ny olona ny fahamarinana, ary omen'Andriamanitra tombontsoa ahalala ny fahamarinana ny olona. De ny ataon'ny olona mino, mino sy manaiky ny fahamarinana. Fa raha tsy mino izy de voeloko izy, raha mino izy de tsy ho elona izy. Zay no volazan'ny Baiboly. De manamafy an'izay na manadinao ny amin'ny Jaona toko voalohany 2:1 moa zany efa mahazatra antsika io toko sy andinina io, hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Jesosy le azy io tonga tany amin'ny azy izy, Jesosy le izy mahazafaty, tonga tany amin'ny azy izy Jesosy zany, fa ny azy tsy nandray an' Jesosy Kristy. Ny fanamelohany izy le Jaona toko 3 tonga tany amin'izao tontolo izao mazava, kanefa naleon'olona ny maizina. Iza zany le tsaraina e? Iza zany le tsaraina? De mazava ny voalazan'ny ten'Andriamanitra Jaona toko 3:1 fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, efa mivakianao teo le izy, nomeny ny zanan'ilay tokana, nomena an'iza Jesosy Kristy, nomena ny olona, nomena an'izao tontolo izao, nomena an'izao tontolo izao ne Jesosy e. Tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy le mazava, nomena an'izao tontolo izao Jesosy Kristy, mba tsy ho very, mario tsara zay le fitsarana, tsy ho lohany, mba tsy ho very zay mino an Jesosy Kristy. Ndao maki toko sy andininy ray atsika ary mamintona ary tena manamafy an'izay fanazavan'izay. Petera voalohany toko 4 ny andininy 17. Ry havana malahy, raha fitina zany le fanazavana ty tsotra ihany. Mialohan'ny atongavan'ilay vato sy ny andahan-tanana mandra-pamono biby sy mandra-pandevonana ny tenany biby, dia mazava voalaza le Daniela toko 7, mipetraka ampitsara velarina boky, mandalo fitsarana ny olona, satria ahafana tian'Andriamanitra ho afaka eto Babilôna ny olona, dia mandalo fitsarana. Dia ao amin'ny Petera voalohany toko 4 ny 17. De ao no ziziny ten'Andriamanitra. Petera voalohany toko 4 ka ny 17. Fa tonga ny andro iantombohan'ny fitsarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, ary raha miatomboka amintsika izany dia anahoana kosa ny afaran'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra. Zay mazava Baiboly mandalo fitsarana. Tonga ny andro fitsarana, ziziny Apokalipsy toko 17. Matahoran'Andriamanitra amin'ny voninahitra izy, tonga ny andro fitsarana, ka miankofa eo alohan'izay nanao lanitra sy ny tany. Ziziny Petera voalohany toko 4, tonga ny andro iatombohan'ny fitsarana, miatomboka amin'iza ny fitsarana, miatomboka amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Zay le hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Izay mino de tsy ho elohiny, izay tsy mino de efa voaheloka. Ziziny Jaona toko 3. De ziziny Petera, raha miatomboka amin'ny ankohonan'Andriamanitra, zany hoe ireo izay milaza fa mino an Jesosy ny fitsarana, de toyny hanao ahoana kosa no hiafaran'izay tsy manino zisy, Tsy mino, tsy mino, tsy manaiky ny filazantsara. Tahaka an'izy io, tahaka ny Nebokadnezara. Nomena tombontsoa mba ahafantatra ny fahamarinana sy ny faminaniana, kanefa tsy nanaiky. Ahoana kosa ny hafaran'izay tsy manaiky ny filazantsara. Zay zany le izy ny fanamelohana tonga teto amin'izao tontolo izao ny mazava, kanefa naleon'ny olona ny maizina. De miresaksika zany namanadinao hoe miatomboka amin'ny ankohonan'Andriamanitra ny fitsarana. Tsisy resaka fiangonana mihitsy io ao amin'ny Petera voalohany toko 4 hoe iza zany zao ny tsaray, fiangonana izy tsisy, fa hoe ankohonan'Andriamanitra no anombohana ny fitsarana. Sady zay, iza le hoe ankohonan'Andriamanitra? Galatiana mamaly azy.
Galatiana toko fahatelo ny andininy fa enina amby roapolo. Galatiana toko fahatelo ka ny andininy fa enina amby roapolo. Zao ny vaky ny teny. Galatiana toko fahatelo andininy fa enina amby roapolo. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Mazava tenin'Andriamanitra fa ianareo kosa dia zanak'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana? Amin'ny finoana ny Amin'ny Kristy finoana Jesosy. an Kristy Jesosy. Amin'ny finoana an Kristy Jesosy. Zay mahatonga le hoe izay mino azy dia tsy ho elohina izy. Ireo izay milaza fa mino an Jesosy dia ho ziziny Galatiana, ianareo dia zanak'Andriamanitra. Dia izay le ateny amin'ny Petera voalohany toko efatra hoe manomboka amin'ny ankonan'Andriamanitra ny fitsarana. Mampieritreritra io aika izany. Ny olona anankiray dia omen'Andriamanitra tombontsoa ahalala ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Ten'Andriamanitra fahamarinana. Sady zay Jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo. Teninao Tenao ny fahamarinana. Dia ampiany Jesosy Jaona toko fahadimy andiny fahasivy amby telopolo. Dia nio soratra masina le ten'Andriamanitra zany fa ireny no manambara izao ny lalana sy fahamarinana. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fahenina. Hoy Jesosy, izy ny fahamarinana Jesosy. Omen'Andriamanitra tombontsoa zany ny olona ahalala an Jesosy, ahafantatra an Jesosy le fahamarinana. Manomboka eo dia tsarain'Andriamanitra izy. Na izy ino an'le fahamarinana, anaiky an'le fahamarinana, na izy tsy anaiky an'le fahamarinana, na tsy ino an'ilay fahamarinana. Zay ke zany zavatra hainantsika ankehitriny ry havana malala. Eo amin'izay vanim-potoana zay zany tsika amin'izao fotoana izao. Ia, mahafinaritra le famelabelarana sy fizohin-kevitra. Raha fitinina dia hoe zavatra anankiroa zany zao ny ilaina dia ny fahalalana an'ilay fahamarinana sy ny fanekena an'ilay fahamarinana. Satria velona ao anatin'ny vanim-potoana ny fitsarana isika. Raha toko sy andininy izay novakiana tamintsika teo. Satry foana mbola hiaraka eto pasteur kanefa voafetran'ny fotoana ihany sika. Ndao apetraka ambavaka indray ary ny fizarana fahadimy ny rahantsika teo iny. Hiaraka hivavaka sika raina izay ny an-danitro misaotra noho ny teninao. Tena mazava ary fantatray ankehitriny ny toe-javatra atrehana eto amin'ity tany misy anay ity dia tsy na fa ny fitsarana. Mialohan'ny hatongavan'ilay fanjakan'Andriamanitra le vatsiny an-dahatanana izay toetra mandrakizay eto amin'ity zao tontolo zao ity dia mandalo fitsarana izao tontolo zao. Ireo izay mino an Jesosy Kristy. Ny olona rehetra dia nomena an Jesosy Kristy. Nomena tombontsoa mba ahalala an Jesosy Kristy. Nomena tombontsoa mba anaiky an Jesosy Kristy. Nomena tombontsoa mba andray le mazava dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Andriamanitra ataovy tsapanay fa tena mila mandray an Jesosy izahay, ka mba tsy ho voaheloko izahay fa mba ho vovonjy ary ho afaka ao amin'izany fitsarana izany noho ny finoana an Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mankasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandaharantsika misaotra an'ireo namana teknisianina ihany koa izay tsy nikely soroka na ampifandray antsika atao anatin'ny feo sy ny sary ary manantena mbola mianatra aminao eto amin'ity fandarana ity indray amin'ny manaraka manampijery vetivety.